Sy mbola feno tanterana ka ny mpikambana eo anivon'ny antemineram-pirenena misy tokoa ny fifidianana solombavabahoaka izay averina amin'ireo distrika 4 dia ny ao Sainte Marie ao ny ao Belo Tsiribihina ny ao Ambanja ary ihany koa ny ao Marovoay efa miomakomana fatratra amin'ny fiatrehana izay famerenana ny fifidianana izay ny ao anivon'ireo distrika 4 eo amin'izao fotoana izao. Andrasana amin'izao fotoana izao ny famoahan'ny gouvernement tany didim-panjakana mamaritra ny daty hanatodisana ny fifidianana solombavabahoaka amin'ireo distrika izay nodidin'ny CES averina. Raha ny sosokevitra narosin'ny senita dia ny 30 May ho avy izao ny daty hamerenana ny fifidianana solombavabahoaka ho an'ny distrikan'ny Sainte Marie, Marovoay, Belo sur Tsiribihina ary Ambanja. Efa nahatonga ny sosokeviny mikasika ny tety andro anatodisana zany fifidianana zany aty amin'ny ministeran'ny ady tany ny voameram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana ary ny daty ny faha-30 ny volana May no sosokevitra nomen'izy ireo anatodisana izany. Ny voalazan'ny lalàna moa zany dia amin'ny alalan'ny didim-panjakana raisiny eo anivon'ny filan-kevitry ny ministra no anapahana anekena an'izay sosokevitry ny voameram-pirenena mahaleo tena misahana ny fifidianana izay ka efa tonga taty amin'ny ministeran'ny ady tany io taratasy ny senita io ary dia efa vitanay teto anivon'ny ministeran'ny ady tany ny volavola didim-panjakana efa tafapetraka eny anivon'ny gouvernement izy io ary dia miandry isika ny ho famoahana an'ilay didim-panjakana anapahana marina izay daty fa 30 ny volana May natolotry ny senita anomanana hanatanterahana ny fifidianana solombavabahoaka amin'ny apahana izay. Io zany dia tsara ny manamarika tokoa fa marina fa nisy ny fametraha-pialany ny Premier Ministre sy ny gouvernement izay tarihiny kanefa tsara ihany koa ny ahatsiarovantsika fa nisy ny didim-panjakana sy ny toromarika izay nomen'ny filoham-pirenena izay milaza teo anivon'ny filan-kevitry ny ministra fa ny gouvernement izay misy ankehitriny dia manohy ny asany. Nosoritan'ny sekretera jeneraly ministeran'ny ady tany fa ao anatin'ny fahefana feno no iasan'ny gouvernement ankehitriny. Tsy ny fampandehana andraraha fotsiny aminy tanterahan'ny gouvernement amin'izao fotoana izao fa afaka mandray fanapa-kevitra didim-panjakana ary afaka mandany volavolan-dalàna. Mbola andrasana ihany koa fanapa-kevitra momba ny fifidianana ben'ny tanàna izay raha vinavinan'ny senita ho totosaina amin'ity taona 2024 ity. Mikasika ny fifidianana ben'ny tanàna dia amin'izao fotoana izao dia miaritsika ny fanatotosana ny fanomanana rehetra. Ny fanomanana moa zany dia tsy maintsy miainga aloha amin'ny famolavolana ireo didy aman-dalàna rehetra ifehany zany fifidianana eny anivon'ny commune izany. Fifidianana roa moa no atao eny dia ny fifidianana ny rafitra mpanapa-kevitra na ny organe délibérant ilo antsointsika hoe conseiller ary ny fifidianana ny eo anivon'ny mpitarika ny komity mpanatanteraka na ilo antsoina hoe maire. Ka efa misy ny lalàna amin'izao fotoana izao navoaka tamin'ny taona 2024 satria saika hanao fifidianana ben'ny tanàna tsika tamin'izany fotoana izany ka miankina amin'ny fitondram-panjakana fohy be ihany io. Mbola iny lalàna iny ve no hitondrana ny fifidianana ben'ny tanàna amin'ity sa isy lalàna vaovao ho atao ary amin'izao fotoana izao moa dia miandry ny fanapa-kevitry ny fitondram-panjakana izay. Eo am-piandrasana ny sosokevitra ny fitondram-panjakana dia tsy vitsy ireo mandroso sosokevitra ny tokony andaminana aloha ny fitsinjaram-pahefana sy ny lalàna momba ny fanapahariam-pahefana izay mbola misafotofoty eto amintsika. Ao anatin'izany lalàna mifeny fitantanana ny distrika sy ny commune ary ny fokotany.